720 amin'ny 100 kilometatra atsimon'Antananarivo no misy an'Antsirabe. Renivohitry ny posiposy ary tena manitona mpizahatany maro. Faritra mamokatra tokoa izy noho ny fananany tany volkanika. Ahitana rano mafana sy rano visy ary farihy maro manodidina azy. Izany no iantsoana azy hoe ville d'eau. Ny farihy dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toe-karena ny faritra Vakinankaratra. Ahina nefa mifahatotoran'ireo farihy ireo noho ny fahasimban'ny sahandrika sy ny fomba fambolena tsy manara-penitra. Za zany dia mpanjono ary fa nataon'ny ray aman-drenay teo aloha zany ary dia mbola nivana koa ankehitriny. Nanoloana zany anefa dia misedra olana zay satria teo ny fahatatofan'ny farihy miandalana ary nisy ihany koa ny fivaovan'ny toetrandro ary nisy koa ny fandrarotana izay nataon'ny mpanangom-bokatra avy any ivelany ny vidianany vokatra trondro amin'ny vidiny mora. Teo andanin'izany dia nivondrona zay tamin'ny taona 2014 mba hitantana ny farihy amin'ny lalàna Zilozy izay nampiny fandarana asa zany izay faniriana izay. Misotony ranonany ranobe sanatry anaino anambaka namana fizay tonga eto zazasala. Mba hanatsarana hatrany izay sy ampiarina izay filomana izay dia nitatra tamin'ny farihy telo ny fomba fijerinay dia Tatamarina, Andraikibakely ary Andrambe Andrefana akoatrana Andrambe Atsinanana. Nangataka indray izahay fiaraha-miasa tamin'ny programa Nasasa tamin'ny taona 2014 mba hanampy anay mikasika ny fitantanana fikambanana, ny aivarotra, ny fananganana kooperativa ary ny fanadihadiana ny sy ampiarina trondro ary ny fivelarana mpiara-miombonatoka. Amin'ny mahavovona-pikambanana ara-toe-karena ny kooperativa Fimfipava dia manome tolo-draharaha samihafa ireo vondron'olona hifotony mpitantana ny farihy izy. Ny tanjon'ny kooperativa Fimfipava dia miompana amin'ny fiarovana sy fanomezan-danja ireo farihy ho fampivoarana ara-ekôlôjika, ara-toe-karena sy ara-tsosialy ny faritra Vakinankaratra ary koa ho fampiroboroboana ny zotra-piariana trondro an-dranomamy mba ahafahany manatsara ny fidiram-bola ny mpikambana hifotony. Nahatsapa ny VOI rehetra eran'ny Madagasikara fa mila mivondrona, zay ny antony nananganana ny tambazotra ny VOI nasionaly eto amin'ny Nosy. Rehefa tena mahatsapa ny tsirairay fa misy tombotsoa ho azy ny fitantanana an'io Harenavanjanahary io dia ireo mihitsy no hitatana sy aro an'io. Ny efa misy ny lalàna Zilozy zay mifehy ny fitantanana ny Harenavanjanahary azo avaozina fa mila fanatsarana mba tena hiatraika amin'ny fiarovana ny zoro sy ny tombotsoany. Ho fanatratrarana ny tanjony, ny kooperativa Fimfipava dia nametraka lamina ahafahany manome tolo-draharaha an'ireo mpikambana hifotony ka nahatonga azy ny rotsaka an-tsehatra mikasika ny fanajana ny vanim-potoana hikatoana ny jono izay mifanojo amin'ny fotoana fanatodizan'ny trondro, fanajana ny habean'ny masina rato, fandrotsahana zana-trondro anaty farihy, fiarovana ny sahandrika, fanajana ny toerana natokana iondrana ny lakana sy anangonana ny voka-trondro ary ny fanetsehana ireo mpisehatra hafa rehetra. Manana andraikitra ihany koa anao tatitra ara-potoana amin'ny komuna sy sampandrarahany jono mikasika ny vokatra trondro azony ny kooperativa. 5 taona taty aoriana kosa dia nitombo betsaka ny vokatra tamin'ny taona 20 zao dia 12 taona ary tamin'ny taona 20 dia 9 taona. Akoatran'izany dia niatsara ny kalitaon'ny vokatra trondro ary amin'izao fotoana izao zahay dia manana toeram-pivarotana 4. Fivarotana amin'ny fitaovam-panjonoana amin'ny vidiny mora ho an'ny mpikambana dia teo koa ny fampiakarana ny vidy trondro amin'ny vidiny amin'izao fotoana izao moa zany efa 9 fa tamin'ny taona 20 dia mbola 530. Nisy koa ny fizarana zana-trondro ho an'ireo mambra izay misy 730 zany ireo zana-trondro no zaraina. Ny farany
dia nisy ny fampiofanana ny vehivavy vatiny mpanaraty misy 50 amin'ny zaitra. Ankehitriny izay dia afaka tsy mividy blouse eny an-tsena intsony ho an'ny zanakay mandeha mianatra, fa efa afaka manao blouse, pataloha, sorta izahay ary afaka manidy-bola ihany koa ho an'ny hafa izay manakomandy aminay. Ny fiarahamiasan'ny commune sy ny coopérative Fifimpava dia mendrika toy izao. Nanolotra tany anaovana station piscicole Brao ary toerana hivarotana ho amin'ny Fifimpava ny commune ary nanome lalàna azy miaraka amin'ireo vondrona hifototra ny toerana ampiasan'ny farihy anankiroa dia Andrakiba sy Andranobe. Ireo farihy ireo moa dia manome ny rano fisotro madio ho amin'ny tanàna Antsirabe ary masarika mpizahatany maro ihany koa. Ary hatramin'izay ny siny ny Fifimpava dia ny atsara ny fidiran-ketra eto amin'ny commune Antsirabe ambonivohitra. Ny fangatahantsika dia ny hoe atsika manao fivorim-be intelo isan-taona ny kooperativa anaovany tatitry ny asa vita sy ho fizohina ny fanatanterahana ny drafitra asa isan-taona. Mivory isam-bolana ihany koa ny filan-kevim-pitantanana sy ny mpikambana hifotony ahafahan'izy ireo maneho ny etaetany sy ny filany. le piesiny Misy koa ny komity mpanaramaso izay manao fizohina ara-potoana ny fitantanam-bola sy ny fampiarana izay voarakitra ao amin'ny rakipaika-pitantanana eo anivon'ny kooperativa sy ireo toeram-pivarotana. Ny fiarahamiasan'ny faritra Vakinankaratra sy coopérative Fifimpava hatramin'izao dia naomby tamin'ny tetikasa anankiroa indray famongorana be moridana atao Andrakiba be dia faharoa dia fiarovana ny Sandrika atao Andrakiba be ihany. Dia ireo olona mpampiasa ny rano rehetra zany dia voahetsika daholo tamin'izay tetikasa roa izay. Zareo amin'ny sahan'ny fiarovana ny tontolo iainana, zareo amin'ny tourisme, zareo mpivarotra vato, zareo mpanasa lamba, ny service teknika rehetra ao anatin'izany ny JIRAMA dia nifandray daholo zay manatanteraka an'ireo tetikasa anankiroa ireo. Ny fomba fiasa faharoa nataonay dia ilay approche territoriale. Jerena manokana ny tombontsoan'ny olona atoerana. Tsy voatery hoe fanindry be na fanisy be amin'ny politika nasional fa zay maha politika régional azy. Ankoatran'ny commune sy ny faritra dia miara-miasa amina mpiombo-natoka ara-teknika sy ara-bola ihany koa ny Fifimpava mba hatratrara ny tanjony sy hamaliny ny filan'ireo mpikambana. Ny fondation Tanimeva mifanajariana ny sahandrika ny farihy Andrakiba. Ny ONN amin'ny famongorana ny be miridana mandrakotra ireo farihy. Ny FRDA amin'ny tetikasa fametrahana toeram-pamokarana trondro ara-teknika, ny fanorenana birao ary toeram-pivarotana ary ireo mpiombo-natoka maro samihafa. Ny fiarahamiasan'ny APDRA na ny pisciculture paysanne sy ny Fifimpava dia teo amin'ny fanadihadinan-tsena aloha ny androany. Dia avy eo nitohy tamin'ny alalan'ny fampiofanana ara-teknika eo amin'ny famokarana zana-trondro karpa sy ny fanatavizana azy. Dia mbola nitohy ihany ny fiarahanay eo amin'ny lafin'ny fijerena toerana zany hoe aiza ny tsara anaovana station piscicole. Dia ankoatr'izay moa dia nisy ny fanatrehana sy fandraisana anjara amin'ireny tsena be eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana any ambanivohitra na teto amin'ny faritra Vakinankaratra zany na manerana ny nosy. Voalohany indrindra moa zany dia fanaraha-maso ny fanarahan'izy ireo mibokona andraikitra. Amin'izany dia misy fiarahamiasa mato sakaiky zany. Ary eo koa zany fanaraha-maso ny fanajana ny fitaovam-panjonoana, ao ny arato, ao ny fitaovana fidinin-drano, ao koa fanaraha-maso ny fitantanana mihitsiny any farihy. Noho ny fampivadiana ny jono amina fambolena dia maro ireo mpikambana afaka nampiasa vola tamina fividianana tany, fanorenana sy fanazarana trano fonenana, fividianana kisoa sy omby vavy be ronono, fanaovana dobo-trondro. Mahafinaritra be ny fiarahamiasa miaraka amin'ny Fifimpava
satria tena tiany clientnay be mihitsy le trondro a le tilapia indrindraindrindra ary manaja sy mifanaraka tsara amin'le safidinay le izy vaventy le trondro a ary misy safidianana dia tsy maraka azy ry zareo satria izahay zany dia mandany eo amin'ny 5 a ka hatramin'ny 7 kilao a isan-kerinandro. Arak'izany Fifipava dia namboly zanak'azo miisa iray alina fototra ho fiarovana ny sahandrika ary nandrotsaka zanatrondro 7 tao anatin'ireo farihy. Tao anatin'ny bolana dia mahatratra 7 hetsy sy 490 tapitrisa ariary ny vola niditra tamin'ny fivarotan-trondro ary nahalafo zanatrondro miisa 7 sy 1 alina tamin'ireo tatsapa-mokatra koa izy ireo. Nandritry ny vanim-potoana fikatoanany Jona dia nahavokatra trondro milanja 2 taonina tamin'ny fiompiana trondro amorom-parihy izy ireo. Izany dia nampidibola 10,000 ariary isan-kilao ho an'ireo mpanjono ary 3,000 ariary isan-kilao ho an'ny kooperativa. Mba ampaharitra ny kooperativa dia mandola atsakemboka 10,000 isan-taona ihany koa ny membre. Dia hatramin'ny nanaovako an'iny dobiny aloha dia hitako zany ny hoe fidiram-bolako fa miany tombo dia mbola nanitatra indray aho zany rehefa tato arina amin'ny fiompianako sosy omby. Dia raha ohatra moa tsy nanao an'izay fanitarana asy zay zany mino marina fa tena tsisy zavatra avahako eo raha misy aksida ato amin'ny tokantranoko na misy zavatra miseho fa nisy an'ireo zavatra ireo dia afaka mamarotra an'ireo aho satria amaly eo tenindreo. Zay aloha dia efa mahaleo tena raha milafy ny fitantanana na ara-teknika na ara-bola ihany koa kanefa na izany aza dia mbola mampitombo hatrany ny fahaiza-manaon'ireo mpikambana eny fotony dia misy koa ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ny mpikambana ny tompona andraikitra ara-baritra ato ary nireo membransia sy ny mpanaramaso dia eo ihany koa ny fisokafana amin'ireo mpiara-miombona atokara toe-karena mba isin'ny fampandrosoana ara-paritra. Ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary anaty farihy dia mitaky ny fandraisana andraikitry ny mpisehatra rehetra amin'ny fampandrosoana eo anivon'ny faritra. Eny fotony ny kooperativa Fifimpava dia nanampy amin'ny fanatsarana ny fidiram-bolan'ny mpikambana ary nanome fahafam-po ireo mpanjifa amin'ny kalitao sy haben'ny trondro. Eo anivon'ny faritra dia afaka nanisika ireo mpisehatra samihafa ny kooperativa. Tsy teo amin'ny zotra-piariana trondro an-dranomamy ihany fa teo amin'ny lahara-pahamehana hafa izay miakina amin'ny farihy toy ny fambolem-bary, ny voly avitra, fizahan-tany ary ny famatsiana rano fisotro madio an'Antsirabe. Eo anivon'ny firenena ny kooperativa Fifipava dia mpikambana eo amin'ny tambazotra ny vondron'olona ifotony mpitantana ny arena voajanahary azo avoziny. Mpitahiry vola izy amin'izany. Lasa kooperativa modely ny Fifimpava eo amin'ny fitantanana ny arena voajanahary anaty farihy. Tsy ho polisy tsony izahay fa ohatra ny tena hoe miadana izahay mahita ny fanaran'zareo ny lalàna sy ny manodidina n'le bokona andraikitra iny dia zay aloha mahita hoe faly ary tsy zay rera mifaly fa manodidina ary hita hoe mivoaka zany label trondro nandrahony be izany. Tena taratray dia mampandray anjara ny membre izy eo amin'ny fanapahan-kevitra rehetra ary ny etaetany dia miainga amin'ny etaetany membre zany no entiny eo amin'ny partenaire zany. Ny kapasité ny mpitondra sy mpitantana ao amin'ny fikambanana io manetsika mobiliser ny mpikambana ao aminy satria betsaka ny fikambanana eto fa ilay mpitarika fotsiny zany ny tena miasa fa le mpikambana dia sahala amin'ny enta-mavesatra taritina fotsiny. Ny atsara ny asan'ny olona zany hoe ny amatianina zareo ary tazana zany amin'ny kalitaon'ny trondro izay amidiny eny amin'ny toeram-pivarotan'ny Fifimpava izay hafa noho ny an'ny mpivarotra trondro hafa. Amonina tapana tanambao misotro ny ranonandrano be zanaty anaino anambakana mana fizay tonga eto zazazala